Ny kundalini dia enerjia na angovo apahany amin'ny lamosina ambany hatramin'ny hazon-damosina ka hatrany amin'ny tampon-doha. Ity kundalini ity dia ilay sary bibilava fanehoana iny amin'ny toeram-pitsaboana ilay hitantsika iny amin'ny farmasia mpivarotra fanafody. Tsy nosafidiana fahatany io sary bibilava io eny amin'ny farmasia na amin'ny laboratoire farmaseutika ireny na koa ilay bibilava resaina hoe namitaka ny Eva sy Adama. Izy io no hery ilaina amin'ny vatana ety an-tany sy ny vatana ara-panay. Marina nanoratra daty amiko mikasika ny famoazana ity kundalini ity. Afaka foazina tsara izy io ary afaka mifoa ho azy ihany koa arakaraka ny vatany tsirairay. Misy ny sarotsarotra ara-batana sy ara-tsaina amin'ny famoazana izany kundalini izany ary tsy maintsy mila fanomanana sy fanaraha-maso. Izany hoe mila manampahaizana manokana mikasika izany manaraka azy raha toka maniry ny hamoa ny kundalininao ianao. Misy ihany koa ny efa manana traikefa fahavononana manokana afaka mampifoha izany kundalini izany amin'ny alalan'ny tenany irery ihany. Lasa olona salama vatana sy saina, tsy tratrany aretana mandrakazay, manana fahaizana, manasitrana olona ianao raha toka mifoha tsara ny kundalininao. Voahodidina enerjia faran'izay ambony indrindra sy matanjaka indrindra ianao, be fitiavana ary manitona ny olona sy ny biby zava-mananaina rehetra. Lasa ohatra ny andremby ianao, manitona, zany hoe manantona anao daholo ny tsara rehetra na ny pozitiva rehetra. Raha sendra misy olona ambany enerjia na marary dia afaka manasitrana izany ianao na dia tsy mikitika ilay olona marary aza. Zany hoe lasa vatana kristika ianao. Ilay vatana kristika resana eto dia ilay antsoina hoe Jesosy Kristy. Mila fitandremana ihany koa nefa ny famoazana ny kundalini satria lalana roa no mety ahazo ilay olona. Raha toka milamina tsara ny famoazana azy dia lasa vatana kristika ianao, fa raha toka misy fikorotanana na tsy misokatra tsara ireo enerjia ireo satria ohatra ny bibilava mihorona izy io ka ny antony amoazana ilay kundalini dia izy tsara hilahatra tsara manomboka any amin'ny vanitaolany damosina any ambany any ka hilahatra hiakatra hatrany amin'ny tampon-doha. Izay midika fa zavatra mihorona izany ary mila mahitsy. Ko raha misy fikorotanana io dia lasa mivadika aretina na fijaliana ara-tsaina sy ara-batana ka izay ny antony hitandremana amin'ny famoazana azy io. Arakaraka ny vatany tsirairay ny fomba fifoazan'ny kundalini. Raha sarotiny ilay vatana dia mety harary andoha matetika ilay olona na isy palpitation na koa asiaka lava na lasa hyperactive na lasa ho kamokamo ilay olona. Mandra-pahitsiana ilay bibilava na ilay enerjia milahatra tsara ka aveo dia tsapany ilay vatana sy saina rehefa mifoha tsara ilay izy ary lasa olona hafahafanao na lasa olona vaovao, afaka maheno sy mahita ny zavatra tsy hita maso ianao ary afaka manokatra maimaimpoana na mivantana ny glande pinéale anao izany na ny maso fahatelo. Tany amin'ny Egyptatika no nampiasa io kundalini io voalohany efa ho 5,000 taona lasa zay ary niparitaka hatrany Inde ary taty amin'ny faraparan'ny taona faha-80 taty vao nanomboka na naparitaka izany Yogi Bhajan tao Inde ary naparitaka izany taty Occident. Maro karazany ny teknika afaka ampiasaina amin'ny famoazana ny kundalini. Fampiasana teny masina na ny mantra, fanaovana yoga na postura na fihetsika miisa 3 izy ireo afaka ampiasainao ataonao matetika fampiasana azy ary afaka mampifoha ny kundalininao izany. Rehefa manao yoga mampifoha sy mampilamina tsara ny kundalini izany rehetra izany. Fanaovana meditation na ny concentration na koa ny visualisation dia afaka ampiasaina ihany koa amin'ny famoazana ny kundalini. Zany hoe arakaraka ny fihetsika izay mahasopla ny vatanao no ampiasaina amin'izany famoazana izany kundalini izany. Mifandray mivantana amin'ny resaka fitaovam-pananahana ihany koa izy io ary mba hahafaha ny vatana amin'ny fahalalana ny fahaizana mampiasa ny fitaovam-pananahana. Manana ny kundalini daholo ny olombelona rehetra. Misy ny sasany matory, tsy mahafantatra ny dika nefa mifoha ho azy ny kundalini. Ny antony mampifoha ho azy ny kundalini dia
noho ny fanajana ny natiora, tsy fananana ambo-po, olona be fitiavana na fitiavana manana fitiavana tsy manam-paharoa. Ny zazakely dia manana kundalini mahitsy sy mifoa tsara ho azy amin'izy zazakely iny. Rehefa manomboka mihinana sakafo masaka ny zazakely na atao vaksiny ilay zaza dia manomboka matorina miorina ilay bibilava ka mahatonga ny zaza mahatonga azy marary lava na mahatonga azy miova toetra. Mifandray amin'ny ratsan-tanana 5 sy ny ratsan-tongotra 5 ary mifandray amin'ny onja 5 amin'ny vatana dia ny delta, theta, alpha, beta ary ny gamma. Ny antony nahatonga ny farmasina ireo mpikirikira amin'ny fahasalamana nampiasa io symbole bibilava sy ireo fanafody ampiasaina ireo dia izy mifandray mivantana amin'ny atidoha. Ohatra vitsivitsy mikasika ireo fanafody hoanina izay mifandray mivantana amin'ny onja sy ny toerana manokana izay nosafidina hositran'ilay fanafody izay andefasana baiko manokana omena ny atidoha. Ny Detralex dia fanafody ho an'ny fivotosana na havizanana mifandray mivantana amin'ny onja delta. Ny tetracycline antibiotique mifandray amin'ny onja delta. Ny alprazolam anxiolytique tranquillisant fanafody manome baiko mivantana ny atidoha na ny saina ary mifandray amin'ny onja alpha. Ny betametazone dia corticosteroïde synthétique dia anti-inflammatoire izy io izay baiko omena manokana ny vatana avy amin'ny alalany atidoha avy amin'ny onja beta. Ary ny farany dia ny gamma-OH 200 izay ampiasaina amin'ny anesthésie générale fampatoriana olona handalo fandidina. Mifandray mivantana amin'ny onja gamma ity fanafody iray ity natao manokana handefasana baiko any amin'ny atidoha amin'ny fampatoriana farantampony satria ny gamma no onja ambony indrindra. Mifandray amin'ny ratsan-tanana sy ny ratsan-tongotra 5 daholo ary mifandray amin'ny vatana saingy ny atidoha sy ny loha no tena feno ireo onja ireo, no tena mampiasa ireo onja ireo ka izany no antony andefasana baiko any amin'ny atidoha satria ny atidoha irery ihany no manatanteraka sy manana lalana manatanteraka ny rehetra mikasika ny vatana. Hotohizina lalindalina kokoa mikasika ny kundalini amin'ny manaraka, misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany.